Ampifaliana Mandrakariva no hitsidihan'ny departementan'ny fahasalamana eto amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tandrana ny andro fafito eo anivon'ny federasiona Madagasikara foana ny tokantranontsika tsirairay avy amin'izao sabata izao. Fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny volana oktobra dia natokana maneran-tany ho volana ho amin'ny fahasalaman'ny saina ary anisan'ny manatanteraka izany isika eto Madagasikara. Noraisina finamatra manokana amin'izany ny hoe tsy misy fahasalamana raha tsy salama ny saina, ary ny bokintsika ao amin'ny faminaniana koa dia mbola manamafy izany manao hoe mifehy ny vatana iray manontolo ny saina. Ny fiantsika rehetra na ratsy izany na tsara dia miainga avy ao amin'ny saina. Ny saina no miankoaka amin'Andriamanitra. Hitantsika izany ao amin'ny boky Fondamental of Christian Education pejy 820. Arak'izany zany dia fantatra fa rehefa tsy salama ny saina dia mikorontana avokoa ny vatana iray manontolo. Inona izany no tokony ataontsika mba hitandrovana mandrakariva ny fahasalaman'ny saina? Dia tsotra ny valiny dia ny fiainana mandrakariva ny fanavaozana ara-pahasalamana. Ireo izay efa nianarantsika teto nandritra ny fotoana maromaro ary mbola averina kely amintsika indray ny famotinana an'izany. Dia ny voalohany izany ho jerentsika dia ny fialan-tsasatra. Fialan-tsasatra rehefa miala sasatra isika dia mitsotra avokoa ny ozatra rehetrarehetra amin'ny vatana, ary ny fomba fanatanterahana amin'izany fialan-tsasatra izany dia amin'ny alalan'ny torimaso. Izany hoe mila matory sy mifoha amin'ny ora tsy miovaova mandritra ny 7 ora isan'andro isika. Ary alohan'ny hatoriana, adiny alohan'ny hatoriana dia vonoina avokoa ny ainao aman-jery rehetra eny am-pelantanana izany. Faharoa manarakaraka dia ny fampiasam-batana izay mila atao tsy tapaka isan'andro izany, indimy ao anatin'ny herinandro ary mandritra ny 30 minitra. Ka ny tsara indrindra n'izany dia midia tongotra maika, izany hoe mandeha maika izany. Eo koa ny fanarahana ny sakafo ara-pahasalamana. Ny sakafo ara-pahasalamana izay efa nianarantsika teto dia ny sakafo izay mifototra amin'ny zava-maniry. Ilaina ny mihinana sakafo voamaina in-3 isan-kerinandro ary elanelamina legioma sy anana izany. Ampiana voankazo karazany 2 isan'andro. Ny amin'ny hariva dia atao maivana ny sakafo. Ary ny farany jerentsika dia ny fahalalana onony. Ny fahalalana onony dia fampiasana amin'ny antonony ny zavatra tsara, ohatra ny siramamy izany izay fantatsika fa miteraka aretina betsaka dia ilaina ampiasaina amin'ny antonony. Eo koa ny fifadiana zavatra ratsy, dia ny fifadiana ireo zavatra rehetra izay manaitaitra ny vatana toy ny zava-pisotro misy alikaola tahaka ny toaka, eo koa ny zava-mahadomelina isan-karazany sy ny sisa sy ny sisa. Nomena safidy tsara isika mba ahafahantsika manana fahasalamana tsara, ary noho ny Andriamanitra be fitiavana koa dia mbola manamafy izany safidintsika izany izay hitantsika ao amin'ny Romanina 12:2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantarana ireo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Koa dia anjarantsika tsirairay avy izany no manao safidy mba hananantsika fahasalamana. Dia mirary sabata mahafinaritra ao antsika tsirairay avy. Amen.